marika ravalomanana teny amin'ny massif britannika niaraba ny mpanjaka Charles III ary nitondra teny fampiononana noho ny fahalasan'ny mpanjaka vavy. Fikaonan-dom-pireneny miandry ny fitondram-panjakana ny rehetra. Botry mpitondra entana sy vedety mpitatitr'olona ny fandona, olona 720 namony ainy, 4 tsy hita popoka. Alatsinainy 12 septambra 2024 manatitra ny araba-tomboky lasy tomboky vavy tonga soa atao anatin'izao fampahalalam-baovao izao ary manasana ho ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Araka ny efa notanterina tany anaty lohatenim-baovao teo dia tonga nitsidika ny Masseuveny Royaume-Uni teny alarobia androany filoha teo aloha marika ravalomanana nitondra ny teny fampiononana noho ny fahalasan'ny mpanjaka vavy Elisabeth II ary ny araba manokana ihany koa ny mpanjaka vaovao Charles III. Ravo Razafy-Mahenina sy Manora Andriamalala. Manoloana indrindra ny fahalasan'ny mpanjaka vavy ny Angleterre Elisabeth II. Tonga teny amin'ny ambasady Britanika androany ny filoha teo aloha marika ravalomanana nanoratra tao anatin'ny boky natokana ho an'ny teny fampiononana sy fampaherezana ny fianakaviana ary ny vahoaka ny Royaume-Uni iray manontolo. Tamin'ny alahelo lehibe no nandrenesana ny fahalasan'ny mpanjaka vavy izy mitondra ny teny fampaherezana sy fampiononana feno amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy ho an'ny fianakaviana sy ny vahoaka iray manontolo ao Royaume-Uni ny tenako noho izany. Miompo sy miompitsaina tanteraka amin'ny vahoaka Britanika amin'izao fotoana izao noho ny fahalasan'ny mpanjaka vavy Elisabeth II. Hotsaroana mandrakizay ny mpanjaka vavy noho ny fahaiza mitarika, ny fandraisana andraikitra ary ny fitiavan-tanindrazana nananany ary ny Commonwealth. Ny araban'ny mpanjaka vaovao Charles III ihany koa ny filoha ravalomanana nandritra ny fitsitian'ny Masseuveny Britanika eto amintsika. Vaovao ny finoana kosa indray dia niavaka ny fotoam-pivavahana tao amin'ny FJKM miarina arivo finoana omaly. Fiara mivavaka nentina niderana an'Andriamanitra noho ny fetin'ny taranaka. Tonga nanatrika sy nanome voninahitra izany ny filoha marika ravalomanana mivady. Tena antoerana Zavandria Mahefa Germain Menjanary sy Tahiriniana. Taranaka mikely aina amin'ny asa fitoriana ny filazantsara. Io no teny faneva nanamariana ny fetin'ny taranaka tao amin'ny FJKM miarina arivo finoana omaly. Namaly ny fanasana izay nataon'ireo taranaka mpino FJKM ny filoha marika ravalomanana mivady ka niatrika sy niara niombom-bavaka tamin'ireo mpino FJKM tany toerana. Zava-dehibe ny fiarahana miombom-bavaka tahaka izao ho ny filoha marika ravalomanana satria manamafy ny finoantsika an'Andriamanitra izany. Faliana lehibe ho anay mivady sy ireo mpiaradia aminay no tonga miara mivavaka aminareo amin'ity fetin'ny taranaka ity. Dia isika menakafy tsy hafa akory. Aza vela zarazay ny hevitra tsy mitovy isika fa finoantsika finoanan'Andriamanitra dia hoe tomera tsara amin'ny finoana lalanao. Aza vela mivilivily mihinontsika mino an'Andriamanitra raitsy to mpalohan'ny zanaka sy ny mpalohan'ny lanitra sy ny tany dia mino azy sika. Dia aza vela vilivily ny fahasairanana vilivily ny zavatra hafa tsy mitovy amintsika. Rehefa ao anatintsika izay finoana marina an'Andriamanitra rea mandeha dolo rehetrarehetra tsy matavatra tsika mino fotsiny ihany. Isan'ny nahafaly ny filoha marika ravalomanana ihany koa ny nahitany ny fahaizan'ireo mpino ny kojakoja ny fiangonana izay namboariny tamin'ny taona 94 ity. Zava-dehibe ny fahaizana amin'ny kojakoja zavatra tahaka izao hono nambarany. Dia tena faly ihany koa mahita ny fikojakojana sy ny fanamboarana n'ilay tempolin'Andriamanitra zava-dehibe loatra ry havana. Izany hoe kojakoja manatsara ny tempolin'Andriamanitra zany. Tsy afy ity fa ny tranoko ny tompo ary ity trano ity nataontsika nimponana azy ka tokony ho tsara lavitra no ny trano ionenantsika ny tranon'Andriamanitra. Teboka telo lehibe kosa no nentin'ny mpitandrina tao anatin'ny toritenina taony nanamafisana io loha hevitra nentin'ny fiangonana nankalazana ny fetin'ny taranaka tao amin'ny FJKM miarina arivo finoana io. Dia ny tsy maintsy hanatanteraina ny iraka mpanovon'Andriamanitra ny fanoloran-tena ary ny fanamafisana ny finoana ao anaty. Vaovao ny politika taorian'ny komina Ambohitrambo dia ny komina Ambatomanga indray no nanatanterana ny fameloma-masona n'ireo dynamisation ho an'ny distima Arivonimamo nitarika ny fotoana tany an-toerana ny solombavam-bahoaka Rodin Rakotomanjato nahitsy ny afany ho an'ireo mpikatroka nandritra ny fandraisam-pitenenany. Germain Menjanary sy Andry Rakotomalala no mitatitra izay vaovao izay. Mila mahay mifidy isika
io no nambarany ny solombavambahoaka Rodair Rakotomanjato raha nanatanteraka fifidianana ireo izay tarika ny Antokotima ao amin'ny komina Batomanga, distrika ny Arivonimamy ny Pikatroka Tima ao an-toerana. Ilaina ny fahafantarana ny olona tena mahay mametraka ny lara-pahamehana sy tena mahay mitarika fa tsy olona mampanantena pokaty sy be fihetsiketsehana ivelany fotsiny, hoy ity solombavambahoaka ity. Ary za tsy hametraka olona eto hoe ihany na fidinareo tsisy koa siny dia voaty eto fa rehefa raha tsy fity ianao dia tapatendreo miala tsiny aho fa mila zavatra voaka Batomanga. Voarainao 10,000 tamin'iny fa inona ny zakany ankehitriny? Fantasana no azo le 10,000 dia lasaka nahazo vato raha dia tena nga izy nakaty fa ny Antananarivo zay le 10,000 zay le akanjo fa zay raha nijanany to manjesitra aloha fa nefa mbola be debe voafitany raha teto Batomanga taty tratra nyjara amin'ny angony. Nahoana ny fiainako ny taky zao Andriamanitra tsaka mandeha Andriamanitra fa manina taky zao tonga avy takim-bola azy amin'ny sekoly. Nahoana Andriamanitra tsy voaloha tsy anatra zany zanako nianina nefa lasa nakany any mahitsy lasa nakany Bomasina fa niaza mba ahoana dia miady izy mivady hinarino ataony eo. Manana adidy goavana ny Pikatroka Tima amin'izao na hoelana hoaingana dia tsy maintsy iroso amin'ny fifidianana ny firenena. Mila fiomanana sy famakafakany izany mba tsy hanenina tahaka izao intsony. Reo mahavoatra reo ny mina-paraky mandoto an'Antananarivo teniny zany samy nianao zany nareo le mahavoatra mpandoto an'Antananarivo fangala mihinana nininy raha tsy mihinana mahavoatra. Zay le fitondrana Andry Rajoelina. Hay le sekoly manara-penitra, hay le mpampainatra manara-penitra fa ho etoa amin'ny fanjakana ny fampianarana ho afika amin'ny herinandro dia indray zokany nety ambavoatra ny ano efa maintsoahatra ny ankizy mianatra ahoana vidina kaye ohatriny nisy tamin'ny herintaona zao izy ohatriny roa taona lasa izaka mitenina voatabiana ka eo Antananarivo ka miakatra ny vidina lazaina fa niady tany Ukraine ady tany Ukraine noho ny aretina. Tao anatin'ny mangarahara tanteraka ny fanatanterana ny fifidianana ka voafidy ompitarika ny Komtima ao Ambatomanga Andriamatotovo. Nanamafy ny mpikatroka rehetra fa vonina ny hiara iasa aminy mba ahafahana manatanteraka ny vinany antoko ho an'ny vahoaka malagasy rehetra. Manodidina izay vaovaon'ny raharam-pirenena izay Atrandry no tsindriny humaniste écologiste Atrandry ny mahazava-dehibe ny tokony hirosona amin'ny fikoanandom politika na fikoanandom-pirenena. Fotoana izao tokony hamaliny fitondrana ny antso atao azy ireo ny amin'ny firosona amin'izay. Mila fiara-midinika ny mahakasika ireo pitsopitso ny mialona ny hatanterana ny fifidianana hoy ny fanambarana kiondalana iray ahafahana miala amin'ny krizy izay mety hitranga ka tsy hanampitrotraka ny krizy efa misy ankehitriny ny fanatanterana ny fikoanandom hoy Atrany ity antoko ity fanampanazavana. Manao antso zany zahay ho an'ny mpitondra fanjakana ny amin'ny hoe mioara zao androany misy antoko miaraka aminareo manao fanambarana fa tokony hidirana ny dinika politika zany hoe miamatsapa zany ny olona ny akamaroan'ny olona rehetra fa ny herivelona rehetra eto amin'ny firenena fa zava-dehibe any anaovana dinika politika. Alohan'ny fifidianana dia tena ilaina tokoa ny manitsy ny andinindininy maromaro amin'io lalam-pifidianana io satria hitantsika tsara fa miteraka olana hatrany rehefa misy tsy fatomombanana eo amin'ny sehatra ny fifidianana. Ary mba hisoroana ny sisin'ny krizy manaraka ihany koa dia tombony ho antsika ny mifampidinika mifampiresaka. Ny fifidianana ihany no lalana ahafahana mifandimby amin'ny fahefana. Ny fifidianana no lalana mahomby hitantsika fa ahafahantsika mampandroso ary ahafahantsika manohy izay fampandrosoana sy asa fampandrosoana heverina eto amin'ity firenena ity. Izay no anaovana antso avo aoka tsy hanao be marenina ny fitondram-panjakana, aoka tsy andro hoe fa sanatria isy zavatra mafanana tena ampikorotana mafy eto amin'ity firenena ity na fitakina mafy eto amin'ity firenena ity zay vao ifampidinikitsika ataoko fa tsy hanana tombotsoa mihitsy zany isika eto amin'ity firenena ity mety sy mikorotana raha sanatria tsy voalamitsika io resaka lalam-pifidianana.
Anatanteraka fivavahana iray samponona ny sabotsy izao ao amin'ny chapelle Saint-Michel Amparibe ny FFKM manoloana ny raharam-pirenena ankehitriny. Fametrahany ao am-pelatanan'Andriamanitra ny asa miandry ny mpikambana rehetra. Fanorenam-pirenena kosa no lohahevitra no safidiana hoy ny sekretera jeneraly ny FFKM. Nanambara raha teo ny mpikambana fa mahatsapa ny zavatra misy eto amin'ny firenena na krizy ara-tsosialy na ara-politika izany ka ilaina ny mitondra ambavaka. Miantso hatrany amin'ny fitoniana ary sy ny fifampiresahana ny FFKM amahana ny olana eto amin'ny firenena hoy hatrany ny sekretera jeneraly. Fa tsy taloatra ny tedi-bola makany amin'ny sehatra sosialy fa mifantoka eo amin'ny fampandehanana andrara ny ankamaroan'ny vola eo amin'ny komina Antananarivo renivohitra hoy ny humaniste écologiste Androany raha nanao tatitra mikasika ny tedi-bola ny komina Androany. Manamafy ny tokony amitombony ny tedi-bola io izy ireo mba ho tombony ho an'ny vahoaka ny Antananarivo. Afitra Solondrabe nanao ny fanadihadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Toky Ramarolahy. 1.7 miliara 2.7 tapitrisa ariary mahery io ny teti-bola ny komina hoentina iasana ho an'ny taona 2024. Ny ankamaroany io teti-bola io dia mifantoka makany amin'ny karaman'ny mpiasa avokoa ary latsa-danja tanteraka ny amin'ny lafiny sosialy hoy ny avy eo anivon'ny humaniste écologiste. Ambany dia ambany hatrany ny fitodika makany amin'ny lafiny sosialy isan'ny zavatra mbola kianina foana zany ao anatin'izay hoe tokony hisy ezaka makany amin'izay lafiny sosialy izay ny tanàna n'Antananarivo renivohitra. Ohatra amin'izany ny eo amin'ny lafiny fahasalamana izay tsy ekena izy ireo satria dia lasan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka indray no misahana izany eka matetika misy olana satria lasa mifanilika andraikitra izy ireo. Tsy izay ihany fa maro ny lafiny mila jerena ary ampidirina sy omena vahana ao anatin'ny teti-bola komina 322 ity hoy hatrany fanazavana. Hôpitaly ohatra dia ny fanazavana azonay dia satria ny commune en appui amin'ny ministeran'ny fahasalamana fotsiny eto Antananarivo tsy hita loatra ireo investissement atao amin'izay lafiny fampianarana izay ary tena ambany dia ambany ao anatin'ny io budget io izay investissement ho an'ny fanamboaran-dalana izay raha ho an'ny eto Antananarivo manokana. Nahita mpiakarany 1.7 miliara ariary ihany koa izany ho an'ny taona ho avy iny, fiakarana izay mbola tsy manome lanjatra ny lafiny sosialy. Raha tsy aivina dia nanomboka ny 30 Aogositra teo ary farana rapitsy fa 13 ny volana Septambra ny fandiniana ny teti-bola ho an'ny taona 2024 ho ampiasaina eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra. Fa niresaka fampanantenana tsy tanteraka nataon'ny fitondrana ary fifanarahm-piara-miasa rava tao anatin'ny fotoana fohy ateo amin'ny faritra loatra mangory sy Ilevilaina ny fandarana miara-manonja Androany ankoatra ny raharaha igongo fanadihadiana eo amin'ny sariny Mano Randriamalala. Mazava fa famatsim-bola azon'ny fitondrana tany aloha no ampiasain'ny fanjakana ankehitriny anamboarana foto-drafitrasa ary izaozahoana etseroa. Tsy manana fanetretena ny filonsy ny mbavamboaka timy manoloana ny fitokanana ny lalana tany Ambilobe. Ny fanamboaran-dalana nge zavatra tsy vita ao anatina volana vitsivitsy fa mianga amina vanim-potoana anankiray tsika amin'ny ataontsika hoe fifanarahana na fifandresen-dahatra na négociation tsika mandra-pahatonga amin'ny famoahana n'iny vola iny mbola ataonany maro ka tsy hogaga tsika raha amin'izao fotoana izao ny hoe misy asa zay efa nametrahana vady fehizoro ka ankehitriny no otokanana fa ilay filoham-pirenena moa dia efa tsy mahagagantsika intsony reny fomba fiteny azo lazaina hoe mamitaka mihitsy an'ilay vahoaka malagasy nge reny zavatra reny satria zavatra miariary ny porofo rehetra entiny ilazana fa tsy ianao ny nanao ny négociation ary tsy ianao ny nanao ny fandrindrana rehetra fa efa tany aloha tany no mipetraka izany tetikasa izay nitokanana ankehitriny izany. Etsakilany miezaka manimba ny ezaka nataon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny fanjakana amin'izao amin'ny fametrahana olona akaiky ny fitondrana na namana akaiky kanefa tsy ampitraikefa ny mifitantanana. Anisan'izany ny fametrahana ny gouvernoran ny faritra loatra mangoro izay nandrava tao anatin'ny iray mpimaso ny fifanarahana ny taonany maro teo amin'ny Ilevilaina sy ny faritra. Tsy baraka fa lolatsaka zany mahazo ny vahoaka ny faritra loatra mangoro amin'izao fotoana zao dia mampalahelo ihany. Manampalahelo satria ny fiarina sy ny ezaka natao tao anatin'ny fotoana maro dia tapaka
amina fotoana vitsy. Io départementan'Ille et Vilaine io zany zay rainina zany no renivohitra. Ary nisy ny commune Béton zay tao amin'ny tanànany rainina io zay nanao karazana jumelage any commune Tanambe tamin'ny fotoan'androny satria tafiditra tao anatin'ilay commune pilote zany commune Tanambe zany tamin'ny fotoan'androny tamin'ny commune vitsivitsy dia iny no nivadika coopération entre Ille et Vilaine aloatra mangoro. Zany rehetrarehetra zany nefa zokorina rabe mananjara dia tsy tonga ho azy fa nisy ezaka tao zay nitaritiny président Marc Ravalomanana. Zany hoe rehefa avy nitourné nanao fitsidiana nisy natao tany ivelany tany Frantsa dia tonga teto andro vitsivitsy ny président Marc Ravalomanana no nivory tafiditra tao anatin'izany ny resaka famatsiana eo amin'ny lafiny fambolena na fitaovana zany na anam-pamokara. Vaovao tranga am-piarahamonina botry mpitondra entana sy vedety mpitatitr'olona no nifandona alina tokony ho tamin'ny fitora tany Antsohihy ampolony ireo namony any vokatra izany ary mbola misy ireo karoina. Ravirazafy Maina Simano Randriamalala. Olona manodidina ny 30 isa teo no nentin'ilay sambo iray izay mpianatra any Kamarony ka nifandona tamina sambo hafa nitondra entana. Nitondra olona avy tany Ambiky ho an'ny Atafiampatsa ny Antsohihy no tao anatin'ilay vedety raha ny fantatra. Ahina ho nandeha tsokosoko kosa ilay sambo kely hafa ka tsy nampirehitra jiro izay nahatonga ny fifandonana. Rendrika vokatra izany ilay vedety nitondra mpianatra ary nandositra tsy nijanona kosa ilay nifandona taminy ka tratra ny tompona andraikitra dimora taoriana ny loza. Nitoatra amin'ny androany fikarohana ka 7 no hita faty ary 4 hafa mbola karohana ranotatra vonjimaika avy tamin'ny APMF sampandraraha izay misana ny tontolo an-dranomasina sy an-dranomamy. Efa manaraka fitsaboana moa ireo avitra soamantsara amin'izao. Misokatra kosa ny fanadihadiana hafantarana raha nanaraka ny lamina rehetra ireo sambo ireo na tsy ny alohan'ny angany. Tsivona fa tsy tokony oatra amin'ny 2 ratoandro ny fiangana ao amin'ny serana tsabony Antafiapatsa ao Antsohihy ny tompona andraikitra avy amin'ny APMF hatrany. Midangana izay tsy izy ny vidim-piainana ao amin'ny komina Tolongona distrika ny Kongo no ny ara-tsin-dalana. Mampitombo izany ihany koa ny fiatoany Zotran-dalamby mampitohy ny Fianarantsoa sy Ikongo no ny olona ny piasan'ny FCE izay migrefy tsy mahazo ny karamany hatramin'izao. Asin'Andriamalala Simano Randriamalala. 700 ariary ny kapoakany vary ao amin'ny komina Tolongona distrika ny Kongo no ny faratsin-dalana no anton'izany satria lafo dia lafo ny saran-dalana hitondrana ireo entana avy any amin'ny distrika manodidina any Kongo. Voatery manena ny vary hoaniny araka izany ireo malagasy any an-toerana. Kapoakambany ety aminay zao dia 700. Mahatonga anazy lafotra zany dia ny lalana sarotra dia ny transport koa amin'ny vary miakatra be koa. Ny vidin-javatra zany sy ny transport miakatra. Noho ny antony lalana sarotra, lalana rasy. Fihinanana vary moa dia fa ohatra ny manokom-bary roa kapoaka taloha dia izao ngamba ray kapoaka no tokony na dia hoe zaza 5 mianaka na zaza 4 mianaka efa mihinana tapapo satria noho ny antony izay. Raha ny fanazavana trany dia mbola vao maika mampitangana ny vidim-piainana any an-toerana ihany koa ny grefindreo mpiasan'ny FCE izay Zotran-dalamby mandalo ao amin'ny distrika ny Kongo kanefa nitakaitra navelan'ny Batsiray aza mbola tsy tafarina akory. Lalana zao tena lasaka agnaty ady ato satria ny lalana moa zany ditanareo aratseny agny. Raha camion zao dia 2 andro 3 andro vao avy eto Tolongona nefa lalana 4 kilometra miala ny fanajena. Ny machine moa zao dia efa 12 mois zany sy nandray vola ny mpiasa dia migrevy izy efa 3 volana zay sy nandray vola. Ny vokatra eto aminay nefa misy dia misy na vanille na gingembre na akondro fa noho ny arasen'ny lalana dia tavelagnelanelany ato hay. Dia io zany tena problème ty. Lavitra andriana loatra hay aty dia lasa ohatra ny sontsony avin'ny olona ka miangavy anareo mba sinjovy akaiky hay ary tena isorana betsaka anareo moa zany isorana ny président Ravalomanana ihany koa nagniraka anareo aty izerenay fotony. Mitoka-monina tanteraka ny mponina ao amin'ny distrika ny Kongo noho ny ara-tsin-dalana. Santionan'ny olana goavambe tsy maintsy zakainy sara ambaimbe-bahoaka izany saingy aleon'ny mpitondra aloha kianja manaram-penitra no atao toy izay lalana tombotsoa ho an'ny vahoaka tahaka itony.
mitamerina ao an-tsainy maro ankehitriny ny fomba fitantana ny filoha marika ravalomanana ny firenena indrindra fa ireo tantsaha any ambanivohitra ampy anay izao fahoriana izao ary miantso ireo mpanao politika izy ireo mba hijery akaiky ny sy ny tena fividianana marina amin'ny taona 2024 Germaine Menjanary sy Andry Rakotomala. Fahitanteraka izahay ampy anay izao fahoriana izao io no nambaran'ireo tantsana indrindra ny fampiresahana momba ny fitondrana sy ny tena fiahina ny ain'ireo vahoaka monina any ambanivohitra ankehitriny. Tsaroanay tanteraka ny fitondrana marika ravalomanana izay tena navita be teo amin'ny fiahina ny tontolo ambanivohitra ho hiatrany ny fanazavana. Dia mampalahelo satria reny ilay vokatrilay 25 000 sy ilay tisorta kely voafitaka izay menaka tamin'ny famitondra ny toraka ity izay tsy voafitaka tsony tamin'ny andro nitondran'ny ravalomanana dia misy zany hoe varin-ravalomanana zany izay tsy mangataka vola na rena samihafa fa ny fitaovana topo koa dablireny dia fahita fa zavatra tsara zany ny ankoatran'izany konkoa reo atao hoe asa misy mba azo atao hoe mena masina avy any commune mba entiny mihevitany anaovana varan-tanety isan-karazany mena masom-bolo ve izy vary tsikatsaka tsaramaso zay tsaratsara mataty ny haintany zany tompoko no tadavinay fa raha vola makarena anaty sorta entina mandragiragy reny entina mandragiragy reny dia niandry misy-potaka mety ny savony anasana azy zay tsy vitanay. Mitaky ny isy sy ny fifidianana madio ireo vahoaka any ambanivohitra amin'izao. Ilaina hoy izy ireo ny tena ivoany safidim-bahoaka marina ka tsy siny alabato intsony amin'ny fifidianana. Olona tena safidinay no takinay hitondra ny firenena ho hiatrany ny fanazavana. Mba tsy asiana tsony rehetra le tontsina rehetra le tamin'ny taona lasa hoe ny tokony lany vahoaka tsy laninareo avy any ambony, ny tokony laninareo avy any ambony tsy lanin'ny vahoaka. Zay hoe mangataka dehibe ty tsy atao azantsolo izy fa zay hoe zay zao fa tena iova mihitsy zay tena marina tany nampalainay misy dehibe ty tamireny. Raha ho an'Ambatomanga manokana dia nambaran'ireo mponina fa tsy nisy fiovana mihitsy ity komina ity. Lazaina fa nisy nitosika arabola ho an'ireo tantsaha maro nefa toa tsy misy mahakasika ny mponina any ambanivohitra izay 520,000 ny mponina eto Madagasikara. Ampy izay ho hiatrany ny fanazavana. Angoatra ny fanafoanana tanteraka ny kolokolo sy ny tokony hijerena manokana ny ady amin'izany dia angatany olom-pirenena ihany koa ankehitriny ny fanaovana ho teny malagasy ny fikirakirana ny antota taratasy ny aniovy ny fitsarana indrindra ny didim-pitsarana. Mbola Germaine Menjanary sy Andry Rakotomalatrany no mitatitra izay vaovao izay. Isan'ny olana ho anay tantsaha ny fanaovana ny didim-pitsarana amin'ny teny vahiny hoy ny raim-pianakaviana iray raha nandray fitenenana nandritra ny fiaonan'izy ireo tamin'ny solombavam-bahoaka Rodin Rakotomanjato. Matetika izay no diso fanantenana satria manana ny rariny ary manana ny hitsiny saingy retsy rehefa mivoaka ny didy io izay tsy fantatra ratsy efa any an-trano. Tsy mba zao ianao ny anengatahako dia tikatra ary fahorinao amin'ny besy maro na zavatra zany tena hoe mba ho agasina rangany raha fitondrana ao amin'ny ara-pitsarana satria izay any fitsarana vomamo any mazo didim-pitsarana avoaka avany teny frantsay izy asy falifaly ery oka didim-pitsarana tonga tetana jery manam-paizana vakio kely sety didim-pitsarana ty ino ny ramose resy marary ny ainy. Nanamafy ho teny io avokoa ireo tantsapam-boly tao an-toerana matetika dia ady tany no hitrangana izany. Efa tsy mandry fahalemana ny tanàna manjaka ny alatromby saingy mbola resy ihany koa rehefa iny anivon'ny fitsarana raha toka misy ny ady tany mitranga. Nanome 27 ora ho an'ny tompon'andraikitra androany ny sindikany mpiasa eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony antony takin'izy ireo ny hanomezana ny indemnité de technicité ho an'ny mpiasa ny hanafainganana ny famadiana ireo mpiasa mbola ao anatin'ny budget autonome ho budget général. Ny zavandray mahefa sy taiziny any. Teboka telo lehibe no nivotra tao anatin'ny fanambarana nataon'ny sindikany mpiasa eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony androany. Fitakina izay niompana indrindra mikasika ny indemnité sy ny vola tokony hosotrahin'ny mpiasa fa eo ihany koa ny tsindry ny antso-jay samihafa atao amin'ireo mpiasa mikambana ao anatin'ny sindika. Teboka voalohany takianay ny hanomezana ny indemnité de technicité ho an'ny mpiasa personnel administratif et technique PAT rehetra eto anivon'ny direction centrale sy eo anivon'ny centre nationaux de recherche. Takianay ny
hanafainganana ny famadihana ireo izay mbola ao anatin'ny budget autonome ho budget général zay efa lazaindreo efa mandeha ny fikarakarana izany. Mampitandrina izahay ireo tompon'andraikitra sasasasany izay mampihorohoro sy manao asonjay ny mpiasa zay hikambana sy ny mikambana ao anatin'ny syndicat Mesupres Syndipers zany. Manome roa amin'ny fitopolo ora ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony araka izany ireto mpiasa ireto, ary milaza ny roso amin'ny dingana mafimafy kokoa raha tsy mahazo valy ny mahafapo ao arian'izay. Raha tsy mivaly anatin'ny roa amin'ny fitopolo ora ny fitakiana dia iroso amin'ny dingana ambonimbony kokoa na mafimafy kokoa ny fitakiana. Maro be ny zavatra azo atao irosoana amin'izany, ohatra ny grevy na ny fanidiana ny toeram-piasana. Rehefa tsy fampihaino dia mety hiafara amin'izay. Efa ho ray volana izay no ny taksy ny fampiresaka tamin'ny tompon'andraikitra. Mikasika io olana io izahay ho ihany ireto mpiasa ireto, saingy toa tsy nahitam-baliny izany mandrakandroany. Hatreto aloha mbola mitohy ary mbola manao ny asa niaraka ny tokony izy avokoa ireo mpiasa mandrapatonga ireo amin'ny fitopolo ora io raha ny fanazavana hatrany. Pejy ny fanatanjahantena ny sokatra omaly alady ny fiadiana izay ho tompon-dakany Madagasikara eo amin'ny taranja volleyball etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy fanatanjahantena Mahamasina sy kianja mitafo Akorondrano anatanterahana izany. Avitra Solondrabe sy Mathieu Prince. Fiadinan'ny tompon-dakany Madagasikara eo amin'ny SCAD Junior latsaky ny 12 taona, ny SCAD Senior Première Division zazalahy sy zazavavy ho indray atao. Aritra 7 andro ity fiadina izay tompon-dakany Madagasikara ity, izany hoe ny 17 ny volana ho avy izao no hifarana tanteraka. Ary arotona mandritra ity lalao ity ihany koa ny fifatenana ireo andrafitra ny ekipam-pirenena andeha hiatrika ny lalao ny nosy 3-22 Ifantaona 7-22 no nanomboka izay fifatenana izay, ary mandrisika ireo mpikatroka ity taranja ity hatrany ny tale teknika nasionaly mba hanehoana ny kalitao ahafahana mahazo vokatra tsara. Détection na ny sélection zany azamy ny tilinan'ireo mpilalao andrafitra ny ekipam-pirenena dia efa nanomboka tamin'ny taona 2014 tao anatina sokajy taona ananki-efatra dia ny latsaky ny 20 taona, latsaky ny 120 taona, latsaky ny 320 taona ary ny sokajy zokiny. Zany anefa mahita ihany ny fédération latsaky ny atao hoe 90 taona misy singanina manokana ananki 2 eo zareo. Olana sedrain'ny federasiona hatrany ny lafiny vola izay hitambarany amin'ireo federasiona hafa. Mijanona hatreo amin'ny fanosehana ara-fotodrafitrasa fotsiny ihany alohan'ny fanampiana hoentin'ny fanjakana. Ny olana moa zany dia ny ara-bola mazava ho azy. Izay foana moa zany ny sakana ho an'ny federasiona. Ny federasiona moa zany hatreto aloha zany dia atao hoe mively tena. Tsy misy manampy aloha hatreto aloha zany na atao hoe fédération internationale ary ny confédération africaine atao hoe nisy matériel namen'ny confédération africaine na volleyball izay tany taona 2014 efa voazara tamin'ny ligue-patra manerana nosy moa izy io. Atreo ihany aloha zany no atao hoe miunona amin'ilay atao hoe fanampiana infra zany ny fanjakana ny fahitako anazy aloha. Ny conseil des ministres moa milaza fa efa nomboka ny regroupement izay tao amin'ny fanjakana dia miandry an'izay moa zany ny fédération, tsy ny fédération amin'ny volley rery fa ny fédération rehetrarehetra. Lalao 13 isan'andro no raisin'ireo toerana roa voatondro anatanterahana ny lalao raha ny fantatra. Eo amin'ny kianjan'ny fanatanjahantena Mahamasina no anatanterahana ny famarana ity fiadinan'ny tompon-dakany Madagasikara ity eo amin'ny taranja volleyball. Raha toa ka any Toamasina kosa ny anatanterahana ny fizarantena ho an'ireo mpilalao voasafidy andrafitra ny ekipam-pirenena antony dia ny fisian'ny lalao izay ho atao eny amin'ny tora-pasika. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena manay ny fiakarany vidim-bary ny continent africaine no ny tondra-drano tany Pakistan sy ny fipetra ny raisiny Inde ametra ny fanondranana vary. Mitatitra ny makasika izay Ravirazafy Mahina eo amin'ny sariny Manu Randriamalala. Tany baranjato ny hektara mahery no tivitry ny rano tany Pakistan vokatry ny tondra-drano. Atsivona fa anisan'ny firenena mpamokatra vary betsaka indrindra maneran-tany anefa any any an-toerana ary manondrana hatramin'ny 4 tapitrisa taona isan-taona raha vary 20 tapitrisa taona kosa no aondrany Inde. Nilaza anefa i Inde fa ametra ny fanondranana vary nanomboka ny herinandro teo ary mbola nanamafy fa hiakatra 20 isan-jato ihany koa ny saran'ny fanondranana ny vary.
Ankoatra ny fahavoazana mahazo an'i Pakistan sy fitsitsiana ataon'ny Inde, anisany mampiakatra vidin'entana ihany koa ny ady an'i Ukraine amin'izao, indrindra ny ao anatin'ny kantinanta afrikanina. Hidina hatramin'ny 500 isan-jato noho izany ny fandranana vary eto amin'ny kantinanta ao anatin'ny volana maromaro avy. Manoloana izany indrindra, ny laza i Thaïlande sy Vietnam afampiakatra ny vidim-bary ho fanampiana ireo tantsaha ao aminy. Neto Afrika, maro anefa ireo firenena no mihatehatra amin'ny Pakistan sy firenena Aziatika amin'ny resaka vary, indrindra fa vanim-potoana tsy fampitsakafo. Miamitomba nefa ny filana arabary isan-taona ary mety tsy aharaka ny fitombonimponina neto Afrika ny vary amondrana. Tapitra ny fampalalam-baovao tony kilasy tongivavy mankasitraka fiainanao nanaraka izany hatramin'ny farany fandarana ahoana marina Global News avy hatrany rainao ao arian'izao fampalalam-baovao izao. Isy ihany koa ny fandarana manokana iarana amin'ireo solombavambahoaka mirahalahy iraky ny filoha Marc Ravalomanana tany Kongo izay anasananao anaraka izany. Piégé par Monsieur Gardadi izay kosa ny lohateny horonan-tsary miremseho hatolotry ny fahitalavitry ny MBS anao amin'ity alina ity ny tena ko mametraka ny mandrapitafa ao amin'ny rampitso indray. Veloma tompoko.